na olobe an-tanà na akanjo isikina tsy misy nefa lombo tena olobe an-tanà mampalahelo ka tokony jerenareo akaiky raha azo atao tompoko efa évokeny député Berosy-Tsirbiana zany olan'izany taon'ny Assemblée nationale nefa hatramin'izao tsisy fijerena akaiky mombazany fa mijaly ny vahoaka sotra betsaka tompoko. Mirapa dia koa le miaravatsika membre amin'ny parlementaire koa sy ny olona izay miaraka aminao Ilion Rarson. Ny zavatra anankiray Andriamatofiloha tsy mora ny nahazo ny fitondrana io. Donc tsy afaka omena fotsiny hoe ny olona mitatata mijery ny ato anatin'ny salina ako hitako ihany ny fahorianao satria tena mbola be volongony ato tena be volongony faharoa manarak'izany saiko tenenina foana ny ministre ny justice hoe tsy mahavita ninino fa raha misy sy Andriamatofiloha anisan'ny bulldozer koa zany Ramatoa zany fa sarovy mandrakarifa fa mafia no narodana. Donc zany ao anatin'le izy tsy hipetraka moramora reo androany reo tehaka anao fa reo ihany nitorabato anao ao anatin'izany tena tokony hipetraka Andriamatofiloha manomboka izao hoe na izy gauche na izy droite fa tsy sady ampovoany izy androany raha pititry makaty indray tena tokony miaraka rehefa zay eo zany mahatonga an'le firenentsika miarabika satria an'olotsainanao rehefa avy eo an'olotsainanao any amin'ny ratsy satria hiaro ny fianakaviany hiaro ny namany zay hoe Andriamatofiloha fa tsy mora niaritra 40 taona teto fa sady nahazo privilégié ny aina tamina ministère reo ny aina taty andafy reo ary naro ny Ramatoa ministre ny rarambahiny raha mitabataba ny olona hoe asoro tao reo satria zay mihitsy mbola ao reo hatramin'izao ary mbola manao ny ataony makasitraka tompoko. Miaraba nareo tompony ndraiky ara-panjakana tonga ty aminay mamangy anay androany ko dia membonaiky anareo anao. Voalohany teniko dia ianareo zao no voalohany teny hoe hiady amin'ny corruption. Nefa misy zavatra tena mihoatra ny corruption jerenareo fotsiny dia ity BDB ny fianakaviana ary zay zao victime any Madagasikara zay mikarakara visa alaina manao demande na visa asaina mandoa droit nefa refusena le visa le olona tsy pire ke corruption ve zany tompoko. Any Madagasikara zany BDB ankizy hianatra ny andehanana ty andafy iray aman-dreny sahirana mikofokofo mitsosa gauche à droite aloha le visa nefa refusé nefa aloha le droit plutôt aloha le droit nefa refusé le visa le ankizy dia tokony mba ho jerena akaiky zay tompoko azafady indrindra. Faharoa manarakaraka an'izay faharoa manakaraka an'izay matoa nareo tonga aty dia mitady hevitra aminay diaspora aty voaka malagasy ihany koa hiatrika fihoanam-pirenena atsika. Donc misy hevitra mety aminay koa tena hita fa mirefarefa amin'ny tany ny fanaovana politika ao Madagasikara. Porofony zao fahantrahantsika tsy mety mijanona hatramin'ny 72 ka hatramin'izao tsika miteny zao ka noho izany manao azafady ny tenana traina olobeto raha malala André Mandrivasina no anarako ena ny zavatra tiako resana aminao dia momba ny fitraonantom-pirenena République fahaefatra tsika izao
iny nelanelany reny republique reny dia nisy fitsaonandoha foana zavatra nitranga dia zao raha ohatra hoe akapoka zany resaka hoe teo ihany ny veriny mbola eo foana le firenena ny fanjakana ataon'olobitsy ho an'ny tombotsoany isy namana manokana raha akapoka hoe amin'ny akapobeany zany toatrotran'zay izy a dia mbola mitady lalana foana ny vahoaka sy ny firenena malagasy dia anao fitiaonandoha ndray tsy zao ny fitiaonandoha natao hatramin'izay sy ny zavatra hitako amin'izay zavatra mety hitrangatra amin'izao dia zao hoe reo olona avaram-patana eo amin'ny fiarahamonina zany zay ataoko hoe fitiaonandoha moa zany natao dia hoe reo olona zay verina fa manandoha zany a no mitiaondoha dia ao daholo ny atao hoe société civile FFKM ray aman-dreny ara-drazana sy ny corps intermédiaire isan-karazany zany miainga amin'izay zany a no hoe anaovana concertation zako hoe tena tsara zay fa no foana ny nanao hatramin'izay zako hoe raha tena mila fiovana mahery sika dia paikady eo anaovana an'le concertation nantsika sy naresaka hoe ny fombahoaka amin'ny maholotsotra ny tenenako zany ny olotsotra teniko dia hoe citoyen ordinaire zany resatika tsy hita zay tarasiny midirany citoyen ordinaire zao ka ny anazy otrikefo zany dia hoe midirany anina dia hoe manao fifidianana isafokon'olona tsotra manao fifidianana fokon'olona fa tsy mila liste électorale tsika eo délégué reo miaraka amin'ny FFKM sy ireo toko isatsikoatiny a manao atao ivony ho tompo marika amin'ny fitiaonandoha pirenena zany hoe azo avory isaka ny région na fatsakana foibe any ny tompo marika amin'ny région na amin'ny commune na amin'ny district reo ho antenimera-pokon'olona dia anaty io antenimera-pokon'olona io ivony fitiaonandoha pirenena Une série de 15 questions. Anainga mavesatra anao ampanajana andriamatoa filoha. Faly miarabantsika rehetra diaspora aty France sy ny Europe faly mifanatitra aminareo eto izay zavatra tsy noeritreretina angamba zao ataontsika hoe telo volana efatra volana tany aloha tany dia tsy ho hainay ny anafina an'izay hafaliana mifanatrika aminareo androany zany alohan'ny ho aty zahay dia maro resaka herinay mantsy be da be le izy fitokono miainga tary amin'ny ambasady dia saonan'Andriamanitra moa fa mba nahita olona be da be tsika zao dia alohan'ny maliko an'ireo question reo dia mbola veriko tokony midécolle zay raha pitsy maraina amin'ny valo fa nahemotro koa any amin'ny Ainariva ny décollagenay mba tsy isiny zay frustré zay miala tsy mampiasa an'le teny frantsay kely amin'le fionana fa mbola afaka mandray raha-pito anzay mbola tsy mifankahita amiko androany zay angambany amin'iny aloha ny resaka voalohany to tsy dia fanontaniana dia zao ny anaovantsika azy misy amin'izy reto ho valiko misy tsy maintsy antso ministra amaly azy misy fanontaniana koa moa efa ministra raha teo ny antefany dia ny sasany amin'reto misy hitako hoe torohevitra zay ho raisinay satria zay ny anisan'ny honor zao mba hita hoe inona ny zavatra marary an'le gasy aty alavitra aty sy inona ny torohevitra azo nyomenanay zahay dia mandray torohevitra ampamendrena ampifaliana rehefa hitanay hoe torohevitra ilaina sy anampy anay amin'ny fitondranan'ny firenena zay efa fantatrareo fa tsy mora noho le contexte sy ny circonstance miakarantsika teo ny voalohany bulldozer tena mila miotsika ary sako miteny aminareo fa tanatin'ny efa bolana latsaka nitondrako zay dia zao ny zavatra hitako sarotra be mahita malagasy tena madio tena mahitsy tena titandraza zay aloha dia teneniko eto zay nareo moa fa hoe zavatra hitako tany dia zay zavatra hitako tao anatin'ny efa bolana latsaka zay dia sarotra be mitady le bulldozer io le bulldozer tena mahasamy
tena miady mikolikoly a tena miaro ny vahoaka satria zay tadiavo fa tsy misy efa tsy place nisy de Madagasikara zany ny teneniko fa tena mitady an'io tsika fa misaotra anao ny telen'izay a miezaka zahay manao zay azonay atao am'izay bulldozer zay a tsy takatry ny sainareo ny zavatra ataonay sy ny zavatra atrehinay isan'andro amina décision raisinay ihany mbola andray ohatra vitsivitsy a rehefa avy eo afantaranareo hoe ahoana moa zany Madagasikara zany nametrahan'ny olona azy eo de ahoana rehefa mandray fanapahan-kevitra ianao inona daholo ny zavatra atrehinao any Madagasikara rehefa misy fanapahan-kevitra mafy tsy maintsy raisinao fa de ilaina le bulldozer fa de misaotra mifankahirezana fadio fa ity asa ty am tsy mahamora azy a tsisy zavatra mahafaly anao am'ty asanay ity zay aloha de tena zavatra iainanay a tsisy zavatra mahafaly anao zany eo isan'andro raha tsy mahita olona na vahoaka faly amin'ny asanao zay fotsiny aloha ny zavatra mba mahafaly tsisy afa-tsy zay dia isorana anao fankahirezana fa fankahirezana lehibe iny amin'ny fanontaniana faharoa ny dinay tany Rosia sy taty Macron zaho moa mbola hita frasa tsy ampitaha loatra fa nareo angamba nahita tamin'ireny tambajotra serasera reny a ahoana ny fomba nandraisananay tany Rosia de ahoana ny fomba nandraisanana mitety tsy hoe ratsy a mety fa nahita nareo ny fomba fifampiresana mety misy sary hitanareo eny fa de zavatra tao anaty firahalahiana misy tao ary ataoko nanova zavatra betsaka angamba ny fiaonana tamin'ny aty salasala ihany zay nakaty satria ny vahoaka malagasy ny menimenina be na enao an'iny fa za min'iny fa nitondra zavatra nanova zavatra betsaka ny fiaonana tamin'ny Macron taty any zany hoe le valeur ajoutée zay nanotaniana teo moa zany de efa voalaza am'izay fanova zavatra tsy teny betsaka fa hanova zavatra iny dia ny tany Rosia moa de hitanareo ny fomba fandraisana anay iny accueil en fanfare ao izy vazaha zay raisina io moa misy koa le fifaninanana am'zareo samy firenena matanjaky iny de samy maneho ny fomba fandraisany fa zay na tsy ary hoe voaraiso amatsara ary voapetraka amin'ny toerana tokony hisy ny Madagasikara zay ny zavatra hitanay tany mapetana izy koa moa zany tsotra ny bailleur de fonds rehetra fa ny azy le pragmatisme mandeha mety hitanareo re livraison na hélicoptère livraison na tsy hoteneniko loatra eto ny fitaovana ho an'ny tafika malagasy zay efa tsisy hatrava efa tsy haiko ataona fitaona tsisy ohatr'izay intsony ny teteza amby zay mbola andrasanay ny tongavana bedabe ny azy tonga de manome izy fa mangataka anao de manome izy mangataka anao ary atreto aloha izy mbola tsy nanao hoe zay tsy maintsy omenareo an'izao zay aloha ny zavatra teny zay tsy maintsy hisy oui, bien sûr. Fantatsika zay diplomasia tsy misy afa-tsy intérêt fa atreto aloha izy zay mbola manampy ny ataony mbola tsy miteny izy tsy maintsy omenareo an'izao zay zay aloha zavatra hitanay atreto aloha raisina loka raisina fa mbola tsy nahita firenena zay manome hélicoptère anakiroa tsy haiko na de roa kelikely fa mbola tsisy firenena nanome an'izany atsika angamba za mino an'izany dia manaraka an'izay ny resaka concertation ho an'ny diaspora tena miintéressé izy teo le boky voaraiko izy tonga tany amin'ny hotelko mitondra n'iny zavatra iny miintéressé izy iny satria za tonga any Madagasikara anasony ny feuille de route zay ho présentena amin'ny SADC sy l'Union africaine ny feuille de route hitondrana ny fondation de tena ifinako eto fa tena adiniko hoe ainareo aty mila manao concertation koa mba ho raisina ihany rehefa tonga ilay concertation nationale
dia ho raisinay zany iny zavatra iny ampidirinay anatin'ny feuille de route. Dia zavatra miteneninao teo fa dia misaotra ny hevitra tsy azo raha tsy amin'olona. Manaraka eo le CV omeo anay aty le CV ka raisinay tanandro fa tsy ianao rery zany veriko maro be ne mbola misy président mbola misy zay tabataba fotsiny diaspora zany tsy mbola niteneny zany araka niteneniko teo za mandray zay fanapakevitra ny any critique rehefa hitako hoe critique ilaiko dia raisiko fa tsy le critique le foronina ohatra hoe fanaratsiananay mivady zay mivady vita soratra asehoy koa ny anao sery ba vita soratra zay mivady io ary mananjanaka roa lahy fahatelony zanakay ao zaza vavikely nalaina tamin'ny centre dia inona moa zany tompony aloha izy nalaina tamin'ny centre d'orphelinat zaza vavikely efa tsy manana fianakaviana zay le izy telo ao an-trano ao dia ameko tsikelikely ohatran'izay fa ny olona mpamoron-daigna moa rehefa andaigna izy izy afotsiny hoe aza mamaly adala fa lasa adala zay ngamba niny fa manaraka eo ny resaka fahitsina mbola izy ihany ny resaka fahitsina za miteny aminao fa miezaka zaha io tsy haiko reto namako reto misy afaka manao témoigna azy ny zavatra ataoko ao ny mijoro am'zany resaka fahitsina zany ny tsy mandray kolikola ny tsy mandray volana aminiza na aminiza ary zay mbola avitako miteny atreto aloha satria mbola tsisy olona nandraisako vola tanàna tena maso fa araka ny teny nataoko teo rehefa manao an'ireny zavatra reny ianao dia mahatsiaro miady rery zay dia teneniko zay le teneniko tamin'ny voalohany hoe sarotra be mitady gasy anao bulldozer misy izy io za tsy manao hoe zare misy izy io fa samy manana ny fomba hoentiny mampiseho an'ilay ina moa fahitsina fa hatreto aloha dia tena mbola sarotra rehefa manao an'io anao dia ohatrany mahatsiaro miady rery ary na ny olona eo akaikinao dia lasa ohatrany fahavalinao tampoka ary indraindray satria tsy mifanaraka amin'ny eritreriny le zavatra ataonao mba hijoroanao mahitsy dia lasa ohatrany fahavalinao tampoka izy le olona eo akaikinao ihany tsy mila lavitra rehefa manao an'io ianao dia ny investissement tsy en sécurité nampiantso zahay ary noentinay taty président GEM groupement des entreprises de Madagascar noentinay aty izy nivory niaraka amin'ny MEDEF international tamin'ny maraina satria zahay ihany zavatra nasehonay voalohany dia mifanomezana lanja ny secteur privé miseritra tsy miankina d'ailleurs miaraka amin'ny koa tongamba ny ministre ny industrialisation sy ny fampiroboroboana ny seritra tsy miankina miaraka alohan'izay ngamba satria nisy nantany teo tsy fantatray aleo ngamba présenteko tsirairay nefa eto mba tsy isiny tsy fahafantarana ministre ny affaires étrangères moa affaires étrangères efa fantatrareo la Christine ny président l'Assemblée nationale ny ministre ny pêche sy ny économie bleue ny ministre
misy développement ny secteur privé mbola misy ministre ny économie et finance izy moa zany tsy zovina aminareo dia ny aorina ny directeur ny protocole d'état ny directeur ny relation internationale ny directeur ny communication Roli Mercia ay dircap ny ministère de justice mayor zay ngamba ny miaraka aminay eto sa misy anisan'ny ezaka nataonay io ny naseho amin'ny sehatra tsy miankina hoe zahay aorinanareo zahay hiaro anareo ary anisan'ny zavatra nijoroako ty fanaovana redressement fiscal amin'ny tsisy dikany ty satria lasa création d'emploi ny problème anao teo lasa maintien d'emploi ndray ny olona hanao redressement fiscal à chaque fois raha mbola azo négociena foana le izy mifampandaovana vola n'ilay société araky ny teneninao teo dia minégocie foana zahay aloha mba tsy hisy entreprise na société mikatona satria efa vitsy efa tsy dia misy le société fa mpiretina loatra izy teo dia tsisy dia mbola zahay koa avy katona tsy misy nanao antsoava rehefa nandain'io fa ina moa fahefany io nanao antsoava aminareo diaspora mihitsy hoe manareo raha teverina ty Madagasikara tena mahaverena ty Madagasikara mampiasa vola mampiasa ny coco makaty Madagasikara mba hamonjy ty tanindrazana ty fa tsy vitatsika le tongavy ianao manatona raha ohatra ka misy zavatra atahoranao any misy makamaka volanao any amin'ny ministère sanatria izy manatona fa anisan'ny zavatra ediko ao zavatra ohatran'izany ambibeny oui zay le misy any anankiray nasorenay dia niady amin'ny monopolisation zany daholo zany mba ahafahanareo miditra any zay teanao investissement marobe ny monopolisation Madagasikara tsisy zavatra tsy monopoliser io secteur rehetra io monopoliser ny télécommunication monopoliser ny famokarana lafarina monopoliser ny famokarana menaka tsisy zavatra tsy monopoliser ny ao Madagasikara ny carburant solika zao misy efatra izy ny ao dia tokony anao fananana dia tsy zay fa se constituer un cartel nareo dia ny gasy foana no terena ronono zay ny zavatra misy ohatsy zay koa ny télécommunication misy constituer un cartel nareo dia isaky ny andray décision anao dia tsy maintsy misy zavatra affrontevanao koa isaky misy décision raisinao ohatra hoe kérosène zao efa elaela zay namoaka mako iny hoe afaka miditra ny satria total reny no mandefa kérosène zavatra iainy ana dia ohatra zany iny tonga le cargo russe tany amin'ny mois de décembre ny livré fitaovana ho antafika malagasy mety heninareo iny paritaka sur Facebook iny na dia nafeninay ale izy dia rehefa andeha hody le cargo dia tsisy nanome kérosène zany zao zavatra iainanay ao zany tsisy nanome kérosène satria total reny mivarotra kérosène izy koa soumis am'le sanction avy aty hoe tsy mahazo nanao manome ana russe dia saky tsy lasa le cargo russe raha tsy ny réquisitionnenay mihitsy ny total namoaka le kérosène zay ny zavatra misy tany tamireny sarotra tena teneniko zany hoe tena sarotra ny zavatra iainany Madagasikara io am'izao efa nivahanay reny hoe mba tokony isy adversaire tokony isy concurrent miditra ny Madagasikara dia za tsy ao moa ny ministre ny transport niaraka aminay aty izy fa anatin'ny miona amina représentant ny MEDEF angamba izy mitsika miteny zao dia tsy afaka anakaty fa efa misy concurrent hiditra ny resaka kérosène ohatra zany koa ny communication
Ny communication zao a ataontsika hoe conseil de ministre telo tany aloha tany na roa tany aloha tany no namoanay nandrasaina décision mikasika ny télécommunication satria mampalahelo mahita any anaty texte tany misoratra hoe tsy mahazo miditra ny Madagasikara ny investisseur en télécommunication raha tsy miasa anatin'ny firenena folo eto ambony tany. Zay vao mahazo miditra ny Madagasikara. Inona loatra moa ty Madagasikara tsy maintsy hoe firenena folo no iasan'le investisseur zay vao mahazo miditra ao Madagasikara. Zay ny ray. Ny faharoa ny fidin-jalahy daholo ny fréquence a Madagasikara ao mba tsy ahafahany avy aty ivelany miditra. Zay zavatra misy. Zay zao décision goavana nyraisinay ataontsika hoe 2 conseil de ministre tany aloha tany natoa izy zay hoe misy décret nyraisinay ao misy texte adoption na texte raha mamaky ny conseil de ministre iny nareo ao ministère de communication dia anisan'ny décision nyraisinay namafy an'ireo article reo hoe tsy maintsy firenena folo ny asany reny barrière manko reny barrière tsy ahafahan'olona miditra aty zany dia nifafana reny dia namoana texte ray vaovao koa milaza hoe rehefa tsy ampiasainao le fréquence dia raisiny fanjakana efa raisinay fanjakana zao le fréquence dia miandry olona zany zahay investisseur zay intéressé hiditra ny Madagasikara. Zay zao navoakanay tany amin'ny conseil de ministre farany. Ankoatran'izay koa les connexions. Rehefa miditra zahay dia pressé mafy miasy tellement taloha miasy satria izy moa zany tena domine ao izy rery ny tompon'le fibre optique dia nanery mafy azy zahay dia nampidiny ny communication mety remarqué nareo zany nampidiny mihena le communication. Rehefa mijery ny prix ianao dia ohatrany x2 daholo lay lany tonga ao. Fa rehefa tena jerenao tsisy zavatra miova zany. Tsisy zavatra miova zany satria maninona tsika Madagasikara tsy manana machine. Tsisy machine ao ahafana mandrefeny reny débit alefanjareo reny. Tsisy. Dia nyraisinay tamin'izay conseil de ministre zay en communication verbale iny hoe hividy machine ny projet DSIM tsy ho ela tonga zay machine zay mba hicontrôlena an'ireny zavatra io tena teneniko anareo fa ny colisiny io tsy mora zay fotsiny za tsy te ho be resaka fa tsy mora ny colisiny io fa miezaka zany zahay manao zay azonay atao tsikelikely ka tsy nanatonga le resaka fa le secteur privé le investisseur ty hiverina ny Madagasikara dia mandrisika anareo miverina fa tena miezaka miady mamerina an'izay attractivité ny ataontsika hoe ny climat des affaires à Madagasikara zay ny zavatra edinay mafy amin'izao tena mbola sarotra izy fa miezaka miady amin'izay zahay mba hisarika anareo rehetra zay manambola tia ivelany na vahiny io na malagasy mba hiverina hiasa any fa raha tsisy an'izay dia hitariposy ohatra ny olona manana licence any tuliage réalité misy any zany réalité misy any zany ny ao Antananarivo moa vendeuse réalité misy zany satria tsisy le inona moa le asa ny inona izy tia vivato resaka vivato efa manao ihany bulldozer aorina ao ka fa izao tsy maintsy hoentina koa moako izy io satria manara-maso anay koa reo communauté internationale reo reto lazaintsika hoe foromony mbola mifandray am'ireo manao tatitra io ampidirina enjena politika fotsiny tsisy dossier za mino fa misy dossier afaka mandray fitenenana izy rehefa avy eo fa misy dossier io vivato ankoatrany atteinte à la sûreté de l'État mino fa misy dossier miezaka manao dossier zareo misy task force izy io raha tsy diso ao fa mandeha tsikelikely ohatran'izay le fananan'ireo olona reo efa misaisir azy tsikelikely teo moako zay concentré be tamin'le raha ile tena
le tena biby be iny de lasa any daholo aloha ny fananan'iny no fa ho avy any any ho avy any any io satria tsy fanarana koa le ny zavatra ataony lasa ohatra ny tsika any koa ny korotaniny a dia tsy maintsy ho avy any any izy io ny resaka communication iny a de tena mea-culpa tsy mahay communication mialatsiny aminao monsieur le directeur fa tena tsy mahay communication zahay zay aloha de teneny za matsapan'zany anjara ny tale aorinao maheno an'izany a anarenany ny asany fa tsika angamba maharemarke an'izany hoe tena tsy mahay communication zahay samy mandainga fa izy zay zavatra tsy lasa izy magnajategna tsy maintsy mahay communication mihitsy ianareo tsy mandainga eny ary manaraka eo a ny resaka passeport a ny resaka passeport a za mino efa ohatra fa misy azon'ny ministre valina angamba mikasika an'iny satria zay toerana nalehanay diaspora de iny daholo ny olana aminy le 5 ans sy 10 ans sy ny hoe mba tokony misy passeport zay tsy voateny taona andrasako le hoe tokony afaka midélivrer passeport le aty tsy voateninao teo moko le izy de averiko any de angamba omeko ny madame la ministre ny affaires étrangères angamba ny amarika le zay misaotra andrimatoa filohan'ny fanavaozana ny repoblika malagasy dia faly miarahaba atsika diaspora eto frantsa ny tenako fanapitavako ity fanontania ty de mipetraka tokoa hatrany a Bruxelles izy ty efa napetraka ny diaspora hatrany a Moscou koa napetraka ihany koa ny diaspora ka eto frantsa moa indrindraindrindra fa ny zavatra efa misy moa zany a raha toa ka ny manavao passeport dia lay tokony passeport tsy maintsy hita eo amin'ny toerana nangalan'ny passeport amin'ny anaovan'ny anavaozana efa azo ekena aloha zao a ny manome procuration fanomezana procuration zany a amin'ny anamboaranao ny passeportnao manaraka an'izay ny mahakasika ny fetim-taona nio fananan'io passeport io ezy dia ho atao araky ny fangatahany rehetra de hoe tokony folo taona no tokony ho fetim-taona fananakely ny passeport io a kanefa tsy fananakevitra ny ministra anankiray zany fa aroso eo amin'ny filakevitry ny ministra ny fanapahan-kevitra mahakasika ny herin'ilay passeport ho an'ny ireo malagasy monina lavitra ivelany Madagasikara ka dia aroso eo anivony filakevitry ny ministra amin'ny alalany fampitana ambava izay hetaheta-boly zay a dia manapa-kevitra ny filakevitra ny ministra dia ao anatin'izany ko moa vosa anisany manana ny fahefany sy ny amparana izany ny ministra ny polisy ministra ny sécurité publique intérieure koa dia ao anatin'izany a dia fanatona amin'ny ministra ny raharahambahiny a dia mandinika hoe atraiza ny ahafana mamaly ny hetaheta ny diaspora angamba ny tonga de valiko eto fa ataonay io zay angamba zay ny anaovana azy fa ny enrôlement biométrique izy io a anisan'ny projet faranay a ny enrôlement biométrique dia
Ary raha ny faniriko anie raha ny faniriko a na ny fifidianana manaraka eo dia efa digitalisé raha ohatra ka vita malaky zaho mahita azy mety mbola ho sarosarotra dia anenjika an'iny le 24 mois iny satria iny efa niteneniko iny dia anisan'ny manenjika an'iny mihitsy zahay zao hoe 24 mois iny dia mandeha fifidianana ataontsika hoe ny concertation nationale ny mahela kely an'io a sy ny refonte électorale a fa ankoatran'izay dia efa tokony handeha io fifidianana io raha vita ny concertation nationale sy ny refonte électorale dia matahotra zany a mety tsy hahatratra an'io digitalisation na élection iny fa izay ny tanjo raha digitalisé moa io na nareo aty moramora no mampifidy anareo izy tanjonay zany zany a hoe miezaka zahay manao zay azo atao mikasika'izay ny réforme de programme scolaire tena marina io a satria efa maro koa menimenina an'io programme ina moa système éducatif tsika mihitsy moako zao no resana tsy programme scolaire tena ataontsika hoe système éducatif mihitsy ny resana tena tokony fahifantoka amin'io tsika fa ny amako a ny zavatra teneniko tamin'ny tany amin'ny voalohany dia zao a dia mbola tazomiko foana iny hoe zahay a tsy afaka manao ny refondation io irery satria ny refondation moako ao anatinao ny réforme administrative ao anatin'le refondation dia tsy afaka anao nio irery zahay io a fa tsy maintsy hitambarantsika miaraka amin'ny vahoaka zany hoe ny concertation nationale dia miandry ny concertation nationale io daholo tsika avy ao daholo a ny orientation rehetra raisitsika rehefa vita le concertation nationale zay mikasika an'iny a ny mikasika ny hoe dette morale amin'olona manodidina ve tsy manana an'izay a ary angamba ataontsika hoe mety tsy ananam-poro fotsiny le olona raha manao corruption no tsy andraisako mesure mikasika an'le olona na dia olona eo akaiko azy fa raha nanam-porofo io a dia ahita exemple angamba nareo mba ho exemple ho an'ny vahoaka malagasy le izy fa le porofo mbola tsy le honohono le olo milaza hoe ianona manao an'izao ianona zay ny tonga aty aminao mantsy fa le porofo mbola sarotra ny tongavany aty amiko ity fa zay nanana porofo dia nahita angamba nareo misy olona DG un mois efa nasolo reny zao azahoako porofo reny le corruption vetivety dia efa asolo za tsy ela mandray décision amin'io ka fa zay porofo zay tsy tonga enao président le olona akekinao mandray vola hay sara antanina meo anareo porofo azy porofo zany tsy mety tonga sao dia mba hiresaka hono ianao tsy manana an'izay tsika ka ny ahy fotsiny mila porofo rehefa andray décision fa tsy andray décision amina resaka onono resaka olona fa io dia be da be ny tonga aminao ny renseignement hoe ianona nandray voloatra zao ianona nandray voloatra zao sarotra tena mbola sarotra miady amin'io raha ny eo Madagasikara enao zay tsy mandray vola ndray ary anao ataony hoe mialatsiny amin'le terme sanana zay ny zavatra misy ny forongony ao amin'ny maeo za manko aty ndray vao gaga maheno anaran'olona mbola miasa eto ka angamba omeko anao madame la ministre maninona io mbola efa miteny taminy a io a tonga dia teneniko eto za tsy miala ndraiky janvier ngamba niteny ta madame ministre ity olona ty eso eto maheno hoe mbola ao le olo miafina angamba izy zay tsy hitako eto meko anao ny fitenenana madame la ministre pourquoi io olo io mbola ao saotra andrimatoa voaloha amin'ny sy misaotrany koa le monsieur Patrick Randrimahefa nametraka ny fanontaniana ny fandraisana fanapahan-kevitra moa zany ny tena fanapahan-kevitra dia ny fanadiovana assainissement dia raha tsy abrogé
tamin'ny vaky voalohany satria mandeha parivaky izy io dia tsy maintsy mandeha koa ny andalana faharoa sy ny fahatelo mandra-pahadio hoe miova azy rehetra amin'io ambasady io satria mitaraina tonga mihitsy aritaraina aty aminay ary izao koa mantsy ireo abrogation-dreo piasa amin'ny ambasady reo dia tsy mitovy amin'ny atsika fonctionnaire tsotra satria izy ireo rehefa abrogé androany dia manana izy délai izay telo volana telo volana anomanany ny fodiny ny contener ny inona rehetrarehetra dia andefasana tena zany lalàna mifehy azy dia andefasana mbola omena billet d'avion ihany koa izy dia rehefa mahazo ny billet pelantanana iny izy zay vao afaka didy ny ministère des affaires étrangères fa maro amin'izy ireo na efa abrogé dia tsy mety mody ary le de permission personnelle no tena mahazo ny ministère des affaires étrangères satria ny abrogé tsy mety mody fa mijanona ihany fa io dia tsy maintsy satria andro ny refondation sy ny fanovana zao ohatra batao filoha ka noho izany dia ireo zay efa nahazo ny fanesorana azy dia tsy maintsy manomana ielany amin'ny toerana io mahaza manany ianareo fa ny fanadiovana dia tsy maintsy izy ary tsy maintsy ireo manareo inana tsy mitovy amin'ny fonctionnaire rehetra zany izy ty moa madame la ministre zao endrika ataotsika zao moa ka atao hoe fitsaram-bahoaka zareo zao nizao mitsara atsika dia tsy maintsy nomeko anao ny micro fa lasa zarery mitsarainy eto dia zao angamba teneniko raha le billet d'avion hodiny ny olana tsy mameno ny finasy oatra mifanahazo zay hoe mba ataovy malaky le billet d'avion fa tsy fantatro hoe sao dia tsy tonga any amin'ny finasy koa le dossier fa raha ohatra ka lehibe ny olana asoroko avy ao amin'ny budget ny présidence ao madame la ministre ny billet d'avion zareo raha vao tonga any da jereko le billet d'avion aleo mo reglena malaky dia malaky zay za koa migado mitovy aminareo tonga eto vao maheno an'le anarana hoe mbola ao le olo mijerena mikasika an'iny ka mikasika ny frais ny billet d'avion Madagasikara io tena marina io tena lafo fa seto aloha tsika raha mbola tsisy tsy eo moa ny ministre ny rehefa niteneny iny anao to dia nitobotoboka njany tadiny ministre ny télécommunication fa tsy eto izy fa izy afaka manazava anareo transport sy météorologie izy afaka manazava aminareo inona daholo moa ny antony mahatonga azy io ambony be da be loatra le société vaza société gasy tsy haintsony eo amin'ny aéroport ao samy maka ny anjarany daholo dia ohatran'le teneniko teo ihany dia lasa le vahoaka ihany no terena ronono vasalea amin'ny zavatra misy ao io dia malheureusement tsy eo ny ministre fa ohatran'ny fa elaela koa ny teny azy tamin'izay hoe mba régleo malaky hoe inona ny avy atao amin'io ampienan'io dia mbola ho hita eo zay ngamba ny azoko atao zay mena izy feo ka
mena izy rehefa avy eo ny resaka rano mbola ho avy eo zay moako tsy hiditra amile hoe fa hoe ina sy ny namany fa misy projet fa izanay atao mba anisina rano na faritra vitsivitsy any amin'ny faritra androiny. Ty resaka Morodava ty azafady tena vahiny amiko ty feo ty aiza le anaran'le toerana misy any ONG Fanamby io. Faritra Morondava io resako président. Le ONG Fanamby io na ONG tamin'ny andron'ny fitorana teo aloha miaro miala aminay any. Dia amin'izao fotoana zany io zavatra io efa afaka miteny ny vahoaka mitaraina ny vahoaka dia manomboka mitaraina le vahoaka amin'ny zavatra mahazo. Ary io commune Tsimafana sy Tsiribia. Commune Tsimafana sy Tsiribia. Dia commune Beroboka avaratra. Commune Marifandriaka. Io commune Marifandriaka tena olana bevata mihitsy satria zao ny olana. Misy tanàna Karobatona anareo tanàna io. Io tanàna io efa atako hoe 7 taona lasa zany. Nefa amin'izao fotoana zao ny préfet mihitsy namoaka décret andravana io tanàna io fa hoe oui na andravana io tanàna io fa hoe ambolena azo ho an'izay Fanamby. Taraina ny vahoaka. Manao pétition ny vahoaka, manao signature amin'ny taraina ny commune Vokotany nefa zavatra io tsy tonga aty amin'ny ministèren'ny Alitany, tsy tonga ny ministèren'ny domaine. Ary io ny député anay Belosy Tsiribia, maro manko ny député misy 10 reo région Menabe, fa Belosy Tsiribia efa névoqué an'io tao amin'ny Assemblée nationale hoe manakory dia fipodiana tany ataon'ny ONG Fanamby ty fa trop loatra satria lasa le izy samborona le vahoaka. Le vahoaka nefa olobe Tangalamenaka manivolanako anazy. Olobe reo tsy misy akanjo na hanaovany, tsisy akanjo vidiana satria tsy afaka mamboly ny zanany, tsy afaka miopy ny zanany, samborona, gadraina. Any Belosy Tsiribia na samborona ampiakarina ty ambondava, mijanona 5 jours en violon. Za zao no manampy président Vokotany naka avocat mamoaka ny olona samborona zareo. Ary zavatra mahagaga anahy tsy haiko na zavatra diso ny tonga any amin'ny colonel Faneva. Fa ny rapport angamba tsy fantatro hoe ahoana le rapport mahazo fa tena mijaly le vahoaka, samborona le vahoaka, gadraina le vahoaka, tsy avela mamboly, tsy avela miompy nefa tanin'ireo. Mampalahelo le izy. Ho farany teo zao jerena jereko mikasika an'io jereko mikasika an'io ny Fanamby ny resaka forongony na gauche na droite misabaka izy io moako ianao zany tsy ino moa tsy solafaka ianao vao mahita hoe zao ny olona anakay dia anatin'ny manarina an'izay zay zao satria na izay koa mahatsapa hoe kay tena mbola maro azy ny manodidina anay eo ary tena sarotra be fa na ny zavatra mikasika anay mivoaka eny amin'ny tambazotra tserasera eny tampotampoka tsy ampoizinao fa tena mbola maro azy manodidina eo fa miezaka manarina azy tsika io satria efa lalipaka loatra koa zareo reny ka be da be ny olona tsy ampoizinao ka efa ao anatiny dia ho hita eo ny fomba hanarenana an'io anarina azy tsikelikely tsika ny resaka corruption visa refusé effectivement ty resaka visa za mino fa ny ambasadin'ny frantsay angamba io tena resanao dia izy ane olona firenena frantsay io ambasady eo Izy manao ny atany na Madagasikara. Dao fa o
resahany izy fa zany reo tsy manakivy anao tsika malagasy satria mijaly any Madagasikara tsika koa ny afaka tsy mankaty Voilà. Voilà. zay le tolotra sy tinady Voilà. Efa eno e. Efa eno. Andraso aloha omeko fitenenana ny ministra ny fitsarana mikasika an'izay a. Ah. Faly mihabatsika rehetrarehetra aloha faly mahita nareo indray androany ary somary hafa kely ny impression-ko androany mahita ny endrikareo rehetrarehetra izay niara-nitolona tamiko tatia France ary faly aho hoe anatina contexte hafa indray no ionantsika fanandresiny tolona. Manaraka izany dia anisany ataonay vaindondra raha mihitsy isaky miresaka amina représentant ana firenena anankiray niady ho an'ny mpianatra malagasy sy mpiasa malagasy mandeha amin'ny firenena anankiray na France io na Maurice na Suisse na Londres na misy koa nefa resaka taminay ireo firenena rehetra izay resaka taminay dia niresahanay foana an'io resaka réciprocité de visa io resaka négociation bilatérale amin'ny firenena le izy fa souveraineté nationale ihany koa no anekena tsy anekeny visanao fa ezahanay mihitsy izay hoe lafo loatra ny droit de visa ary enjana loatra les conditions ahafahany gasy mandeha aty dia efa anatiny négociation ataonay foana na tany Maurice izahay dia nangataka izahay hoe mba régulariseo ireto malagasy nisy 500 isa izay clandestin any nefa izy ireo victime na traite de personne ohatran'izay koa tao amin'ny ambassade de France any Madagasikara négocier fanay hoe mba amoraina ny condition ahafahan'ny malagasy mianatra aty fa tsy ny zanaka malagasy manambola ihany no afaka hianatra aty dia niteny izay hoe mba amoraina ihany koa ny fahafahan'ny mpiasa malagasy manao saisonnier aty andafy sur le coup zareo niteny hoe omeo anay foana ozy izy ny proposition anareo fa satria izahay tsy manana olana manokana amin'ny malagasy ary no tenena ihany koa ity zavatra ity anankiray izay tena ilaintsika dia ny permis de conduire hoe mba ho averina reconnu indray ny permis de conduire tsy naitenena zany dia lafotona fohy no nateo anay fa izay zavatra rehetra marany diaspora aty dia efa négocienay daholo fa ny manao zavatra tsy vita anaty roandro fa efa tao ary tsara marihana misy zavatra izay azonay atao dia ataonay zany hoe démarche sy négociation ataonay fa ny responsabilité sy ny décision dia any amin'izareo ihany ary misy réciprocité io araky ny teneko dia ataony izy ny zavatra manaraka ihany koa dia tenenay hoe ny tondra fiara eto à Paris indrindra majorité gasy manao livraison io tena nedivako mafy mihitsiny hoe izahay 80% ny logistique eo à Paris eo dia gasy daholo nahoana izay no asaina mamerina manao permis rehefa mahazo titre de séjour définitif dia ohatran'izay koa le hoe rehefa tsy azo visanay tokony mba averina les droits de visa ohatra ny États-Unis fa les frais ATLS fotsiny no tazominareo zao mbola verika ny le resaka teo tonitra sy tinady io
amin'ny mahatolotra sy tinady azy zay a ohatra hoe nakany Russie zao zahay a dia anatin'ny négociation any Russie a ny hoe hanamorana ny fidiran'ny malagasy any a sy ny fidiran'ny Rosiana any Madagasikara. Atao ohatra ny an'Île Maurice ohatra, rehefa tonga any an'Île Maurice vao manao visa, dia Mauriciana koa tonga dia Madagasikara vao manao visa. Anatin'ny négociation koa zao zahay zao ny an'ny Rosiana hoe mba hisy an'izay a échange zay a hoe mba moramora le fidiran'le gasy makany Rosia sy ny Rosiana makaty Madagasikara. Fa izao nefa na hisy zay a zaho mino fa mety tsy ho maro akory ny malagasy akany Rosia. Tsy le magatsika fa tsy fa ny makaty Frantsa dia maro foana nampandoavina vola ohatrin'inona. Zaho tsy teny lava amin'iny fa zay ny miezaka foana manao an'le négociation fa azo moa iny zavatra iny a azy manapa-kevitra amin'izay zavatra zay. Zay ny amin'iny a mikasika ny concertation nationale a efa niresadresaka kely any mikasika an'iny teo a hoe tonga any a Madagasikara amin'ny lakamisy a manasomia ny feuille de route ao présentena amin'ny SADC sy ny Union africaine ny hitondrana an'ilay refondation hatrany amin'ny élection moa zany. Dia ny concertation nationale ny ataontsika hoe base lehibe indrindra ho an'ilay refondation io concertation nationale io dia tsy mieritreritra ny anao an'io amin'ny tsy rambona zahay satria voateninareo teo le izy hoe raha io no ataonay zavatra maimaika satria maika akany amin'ny élection ohatra dia iverina indray le crise politique afaka avitaona vitsivitsy eo dia ezanay mihitsy a mirespecte ny atao hoe inclusivité a zay takiny Union africaine fa zao a ny inclusivité takiny Union africaine ny hafa fa ny inclusivité présentenay anatin'ny feuille de route io hafa satria ny azy ny inclusivité dia amerina olona anankiray izy iverina any andraynjara concertation nationale azonareo le tiany atao fa ny anay tena nazavanay mazava ao anatin'le feuille de route ny inclusivité aminay tsy zay a fa ny gasy rehetra mandray anjara zay ny inclusivité fa tsy hoe ny olona efa vazaha no mbola andray anjara amin'ny concertation na samy malagasy zay a eritreretinay eo amin'ny 12 mois eo izy io a no anaovana an'io concertation nationale io a satria izy koa concertation des jeunes concertation nationale des jeunes mety hiandry koa zahay le concertation na diaspora ataonareo aty mety ho inserenay anatiny ao a araka ny teniko teo ampidirinay anatin'le feuille de route le zavatra ny proposenareo teo dia eritreretiko fa hoe hamoaka zavatra tsara mba hitondratsika amin'izany atao hoe refondation tanteraka zany a ny zavatra tapahantsika anatin'io concertation nationale io satria araka ny teneny koa tsy izao fotoana zao no tena manao ny refondation socle no ahoritsika zao socle mba hamafiorina n'ilay refondation fa ny refondation dia après ny concertation nationale foana zay a no hiantsona atsika rehetrarehetra mba handray anjara mavitrika amin'ny concertation nationale io fa iza dia manome toky anareo fa tsy hisy document préétabli ho tapahana ny eo fa ny zavatra tsy maintsy zavatra tapaka atao anatin'ny concertation nationale foana no présententsika eo raha mahatapaka constitution roa na telo tsika ao anatin'ny concertation nationale dia ho lasa élection constitutionnelle no atao fa tsy référendum dia ohatran'izay ihany koa ny élection présidentielle zay tapaka atsika ao anatin'ny concertation nationale alefa aloha ve ny fifidianana maire fifidianana député tsy haiko sy ny namany zay va mandeha ve ny élection présidentielle sa ve alefa aloha ny élection présidentielle zay concertation nationale daholo no manapaka an'izany fa tsy zahay zay a ny mikasika an'iny a voavaly daholo angamba ny fanontaniana 10 dia izao a
zay somary efa reraka kely any de mba anome question folo angamba zay efa omenareo eo Repoulle.